Bonjour daholo tsika rehetra. Ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva. Irosindray tsika amin'ny lesona amin'ny dian'ity ary ny zavatra ho ataontsika dia zao hoe amitina zany tsika ny zavatra izay hitantsika mikasika ilay resaka hoe famorana izany. Zavatra hitantsika atao anatin'izay dia hoe ny famorana. Io fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy ny taranany. Izay lazaina fa hoe fanekena mandrakizay. Hitantsika nefa ilay izy taty amin'ny testamenta vaovao dia hoe ilay famorana tsy famorana ara-nofo intsony fa famorana ara-panahy zany ilay famorana indray. Izany hoe famorana amin'ny alalan'ny fo ilay famorana zany. Ka ilay famorana amin'ny fo io zany dia zao hoe ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka eo no fitiantsika kely mikasika an'izy zany satria eo ilay lafiny anankiray hoe raha nanao fanekena Andriamanitra tamin'ny Abrahama amin'ny alalan'ny famorana dia hoe miditra amin'izay fanekena izay ny zanak'Israely rehetra. Na dia ny lahy fotsiny ary no nofirana dia ny zanak'Israely lahy na vavy miditra amin'ilay fanekena. Ary rehefa forana zany ny zanak'Israely dia zao hoe tsy maintsy mitandrina ny lalàna rehetra. Zavatra hita nefa dia zao rehefa tonga taty amin'ny testamenta vaovao dia hoe ny famorana kay aty amin'ny fo indray fa tsy amin'ny nofo intsony. Satria ilay izy zany hoe araka ilay tenen'i Kristy koa hoe tsy tonga ozy izy handrava ny lalàna fa hanatanteraka. Dia fanatanterana nataon'i Kristy ilay izy. Izany hoe mbola mijanona foana zany ilay resaka hoe fanekena mandrakizay. Fa ilay endrika zany no niova. Ka raha niova zany ilay endrika lasa hoe famorana araka ny fo ilay izy dia zao hoe foana raha ve zany ny lalàna. Dia eo ihany ilay izy dia efa mipetraka manao hoe izay mitsofoka ao anatin'ilay fanekena dia manino? Mitandrina ny lalàna. Eto koa nefa ianao mitsofoka amin'izay fanekena izay amin'ilay famorana ny fo dia tsy mitandrina lalàna raha ve zany ianao? Dia hitantsika tao anatin'ny lesona nefa fa zao manafoana ny lalàna raha ve ny finoana. Dia hoe sanatria izany fa mampiorina ny lalàna ny finoana. Izany hoe mampiorina ny lalàna tsy hoe manafoana zany fa zao fotsiny ny zavatra anankiray samihafa fotsiny amin'ilay izy dia zao nanaovana an'izay fanekena izay taloha dia zao hoe na i Abrahama ary no hamarinina tamin'ny finoana fa tsy tamin'ny alalan'ny asan'ny lalàna satria i Abrahama nino an'Andriamanitra no nofirana fa tsy hoe nofirana izy vao nino an'Andriamanitra. Ary nisaina ho famarinan'i Abrahama ny finoana. Dia io zany nahatra ny testamenta taloha dia ny fanamarinana anao dia ny finoana foana. Fa no asarotin'ireo mpitondra teo amin'ny zanak'Israely zany ny resaka hoe lalàna. Hany ka lasa eta mavesatra ho an'ny olona. Ka lasa fanamarinana amin'ny lalàna indray no nitedavina zany. Azahoana famonjena tamin'ny alalan'ireo fampianaran'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Fa tsy hoe fanamarinana amin'ny finoana. Dia tonga Jesosy dia inona ny zavatra nataon'i Jesosy? Namerina izay fanamarinana amin'ny finoana izay izy. Ary nanatanteraka ihany koa ilay tenin'Andriamanitra manambara manao hoe araka ny faminaniana manao hoe ho avy ny andro Jehova Tompo izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely. Dia inona izay fanekena izay dia ho soratako ao am-pony ny lalàko ary ataoko ao an-tsainy. Ka rehefa tonga zany izay fotoana izay dia inona ny zavatra misy? Rehefa mino an'i Jesosy Tompo ianao zany mandray an'i Jesosy Tompo tomo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia hoe tsy ianao intsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatinao. Ary raha Kristy ny velona ao anatinao mbola manota ve ianao? Satria ny ota ny atao hoe ota dia fandikan-dalàna. Ny dikan'izay hoe mbola mandika lalàna ve ianao? Kristy tsy nandika lalàna ka raha Jesosy no atao anatiko tsy mandika lalàna zany satria tsy amin'ny herin'ny tenako na ny tanjako no ahafahako mitandrina ny lalàna. Satria izaho tsy ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna fa hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy. Ka rehefa Kristy no atao anatiko dia izy no manome hery aho. Ahaizako mitandrina ny lalàna, ahaizako manaraka izay lazain'ny tenin'Andriamanitra amiko taky ny tenin'Andriamanitra amiko. Ny fanan'Andriamanitra izay miasa ato amiko amin'ny alalan'i Kristy, izy no manolo-tsaina anahy, ino ity zavatra ataonao ity? Tsy mety io, azo manao an'io ianao. Izao no ataonao satria ilay fanan'i Kristy no mitoetra atao amiko. Izay ny lesona andresantsika teto. Dia ho faranantsika izay lesona izay amin'ity an'ity mba ho zavatra ahoana zany ho raiky tapisaka tsara amintsika zany izay lesona izay. Ka manasantsika raha hiaraka hivavaka.
mivavaka antsika zany. Jehovahandriamanitra ray io, raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao, miantso ny anaranao zay raha io amin'ity maraina ity indray raha hianatra sy andinika ny teninao. Komiteza raha io ampianatra anay ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina nenao. Raha io sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, mantaranay ny sitraponao. Raha izay dia tsy manana fahendrenana, fahalalana fa ianao ny tompon'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Mitenena raha io fa vonikeno izay vahoakanao. Sokafo ny fonay sy ny sainay, amantaranay ny sitraponao. Inona mety tsy famendrenay na tsy fahatanteranay na fahotana vitanay tao anatrenao, dia hifonanay aminao raha io ka angatahana famindram-po sy famelan-keloka. Afao izay amin'izay mety mbola fahalemena mangejana. Mangataka aminao izay Jesosy io, divy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Amariny izay noho ny amin'ny ranao Jesosy io, areoka ny ho vita fihavanana amin'ilay ray izay ny an-danitra. Kehitriny izay raha mbola hanohy indray hianatra ny teninao, dia aoka ny fanahinao hiasa amin'ny fahafenoana amin'ny tsirairay avy. Ka izy hanolo-tsainanay, izy ampitoetra ny teninao amponay sy eo an-tsainay. Aoka ho masina izay iray satria masina ianao. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Halleluja, halleluja. Mandro izay tsy salama ny tokantrano any dia mangataka aminao izay raha io. Aoka ny le diakapoka tamin'ny Jesosy Kristy, le fanasitrananao anay, anasitrananao ny aretina rehetra izay mahazo ny tsirairay avy any tokantrano any, na amin'ny toerana izay noana izao fampianarana izao. Ko mandidy izay aretina izay, na Covid izany, na aretina inona izany, na aretina inona, na tazo izany, dia aoka Jesosy io, na zavatra mivonto izany, na zavatra miafina ny anaty any izany, nefa tsy fantatra mihitsy hoe inona izany aretina izany, dia mangataka aminao zay Kristy io. Ninona aretina mahazo ny tsirairay avy any, inona azo tsy voatonona tamin'izao vavaka izao aza. Dia aoka Jesosy hamindra fo ireo izay marary anenao. Ka aoka Kristy le diakapoka taminao, le fanasitran'ny aretina rehetra ny hanasitrana izay marary any tokantrano any. Dia aoka Jesosy io, ianao efa nasitrana azy ireo ny. Ka noho ny amin'ny diakapoka taminao Kristy, dia aoka Tompo ianao efa nanasitrana izay marary rehetra. Dia ray ny naranao Andriamanitra, kalazay ny naranao any. Dia aoka Tompo ny anjelinao hitoby manodidina anay ihany koa, ka tsy hanasitana fahefanany izao toerana misy anay izao na ny fampianarana izay ataonay. Ary ny fifandraisanay dia hompelantananao ihany koa ray no metrahanay izany, mba tsy hisy aromaka izay hompelantananao. Dia raina ny naranao raha io, ankalazaina ny naranao anay. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany raha hita anatrehanao. Amen. Iroso arintsika, mamidiny tsika zany zavatra izay resahantsika teo. Maninona ary zany no zavatra anankiray dia zao hoe satria be dia be no milaza manao hoe foana ny lalàna, fa tsika efa hamarinina amin'ny finoana. Zavatra nyresahantsika teny hoe fatalohan'ny vavaka dia hoe manafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika. Dia ozy ny teny soratra masina, sanatria zany fa vao maika mampiorina ny lalàna amin'ny finoana isika. Ko maninona ary zany? Ny tenin'Andriamanitra milaza atao amin'ny Romanina raisitsika kely, satria io mantsy ny hanamarinany olona anazy hoe ahoana izao teny izao, dia efa fantatra angentsika vao mametraka fanontaniana dia fantatra. Ozy sika amin'ny teny manao hoe Jesosy ny farany lalàna. Dia eny, ny tenin'izany tokoa Kristy. Dia jerentsika inge atao amin'ny Romanina toko 10, dia inona zavatra resahany ato. Romanina toko 10:4. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy amin'ny 5:4. Fa Kristy no farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Dia inge ilay zavatra nyresahantsika teo ihany. Kristy io izy ny farany lalàna. Ny raisin'ilay olona zany dia zao, inona ny zavatra raisiny? Io teny fotsiny raisy hoe farany lalàna, hoe tapitra ny lalàna hozy izy. Dia jereo tsara fa tsika niresaka tany amin'ny Galatiana. Dia inona ny asan'ny lalàna? Ny asan'ny lalàna dia mitondra antsika maninona? Un précepteur hozy izy, mitondra antsika ho amin'ny Kristy. Fa rehefa tonga hozy izy Kristy dia maninona?
tsy mila ny précepteur itsontsika ny ohatra ny raisika mivantana lehibe teto de zao hoe raha mbola zaza ny ankizy de maninona tsy malala zay tokony ataony fa mila ray aman-dreny izy mitaizana azy raha maditra izy kapohan'ny ray aman-dreny misy zavatra tsy mety ataony teneniny na teneninao foana ary izy averiny foana iny raha tsy tena mahazo kapoka mafy tena marary azy mihitsy izy anao tsy no le teny no mahatonga azy maninona mahatonga azy tsy anao hoe tsy azo atao iny tsy zay ny anaovany azy fa matahotra le kapoka izy mafy le kapoka de aloha tsy anao an'iny fa tsy mety zany iny de le précepteur iny le hoe ny mpitarika anazy zany iny no mitaizana azy mba handeha mba ho zaza manino izy ty mba ho zaza hendry fa mbola tsy tonga sainany am'izay izy ary matetika ny ankizy se rebelle na manohatra zany hoe zay de tsy avelanareo manao an'izao ngaza tsy ho lehibe fa rehefa tonga am'izay lehibe izy de iny koa izy fa mba nananjanaka na hoe efa lehibe izy de efa niditra ny fiainana tokantrano any am'izay izy vo tonga saina hoe aizao kay le nikapohan'ny dada sy neny any vo tena tsapany le izy hoe aike zao le anatra natao tamiko any zany izy vo matsapa tenan'izany fa tamin'izy mbola kely tsy natsapan'izay satria nahoana mbola zaza izy zay le hoe mila précepteur mila mpitarika zany ianao mila mpitaizy ianao rehefa adulte zany ianao tsy mila n'izay intsony ianao le adulte zany ianao ohatrany hoe eo le hoe ale teneniny hoe raha mbola kely zaza zany tsika de mila n'izay précepteur zay hoe mpitarika na mpitaiza zay de iza moa zay précepteur zay de zay le lalàna ny taizatsika fa rehefa manino izy izy fa rehefa tonga ozy izy Kristy de zao tsy mila n'izay tsontsika satria nahoana i Kristy zany no mitarika atsika am'izay izy no manamarina atsika de ohatr'izay koa tsika rehefa tonga adulte zany tsika tsy mila tenenina tsontsika hoe tsy mety ange zao fa fatatsika antsika va tonga saina aike tena tsy mety zao zavatra zao de antsika vo tena iny ny zavatra efa nitezainantsika zany zay mahatonga hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zany fa na de antitra ary izy tsy ala amin'ny intsony de rehefa any am'izay izy fa lehibe izy lasa raiky tapisaka ao aminy zay fomba zay ka lasa fiainany zay zavatra zay de ohatr'izay mihitsy zany ianao rehefa tonga am'izay Kristy de manao tsy mila n'izay précepteur zay tsony ianao ny didy manao hoe aza mijangatsanga aza mangalatra de manao de zay no mifehanao fa rehefa tonga Kristy tsy izay tsony no mifehanao fa Kristy no mifehanao ny zavatra anankiray nefa de ty rehefa Kristy no mifehanao Kristy ve manota Kristy tsy mandika lalàna Kristy tsy mijangajanga Kristy hoe mitandrina sabata Kristy mitandrina sabata Kristy tsy manino izy ty tsy mandika ny sabata Kristy tsy ninana biby maloto Kristy tsy nijangajanga Kristy manaja ray aman-dreny tsy hoe tsy manora isireny de rehefa Kristy ny velona ao anatinao de tanteraka ao aminao le lalàna satria tsy anao tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatinao zay nge le izy de zay le teneny eto hoe andininy faefatra teo ny vakitsika de io ny raisin'ny olona foana le tapany voalohany fa le tapany faharoa nefa miaraka tsara amin'ny tapany voalohany io de andininy faefatra fa Kristy ny farany lalàna ozy izy de eo ny raisin'ny olona farany lalàna nge Kristy ika satria ianao tsy hiezaka hitandrina ny lalàna satria tsy ho vitanao zany amin'ny herinao na nitanjaka ao fa Kristy izy ao anatinao izy no manome hery anao ahafahanao mitandrina izany satria Kristy ny velona ao anatinao de toy izany averiko tsara lesy fa Kristy ny farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra miny ho fahamarinana ho an'izay rehetra miny satria tsy eo ambany fifehezany le inona tsony ianao le précepteur etsony ianao fa eo ambany fifehezany Kristy ho fahamarinana ho an'izay rehetra miny satria ho hamarinana amin'ny finoana isika fa tsy hamarinana amin'ny asa ka zay nge ny sorona teo tsy hamarinana amin'ny asa itsonytsika fa hamarinana tsy hamarinana amin'ny asan'ny lalàna atsika fa hamarinana amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ka rehefa maninona amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy isanao de manino manaraka ny tenin'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra zay nasaina ho tandremana de tenin'Andriamanitra koa de milaza raha ohatra milaza sika hoe foana ny lalàna tsisy lalàna tsony de ahoana izy eo amin'ny Romanina toko 7 eo ihany tsika toko 7 de ny 7 sy ny 9
de ahoana ozy izy hoandreo milaza hoe afoana ny lalàna tsisy lalàna ntsony dia andininy fafito dinona zavatra tenen'io inona ary no lazaintsika ota va ny lalàna sanatria izany fantatsika tsara fa inona ny atao hoe ota ny atao hoe ota de fandikan-dalàna zay ny atao hoe ota ny atao hoe ota de fandikan-dalàna zay ny atao hoe ota ka raha miteny izy eto de ozy izy inona ary no lazaintsika ota va ny lalàna sanatria izany kanefa tsy nalalany ota aho raha tsy tamin'ny lalàna zany hoe tsy fantatro ny existence n'zany ota zany na ny fisian'zany ota zany raha tsy nisy ny lalàna kanefa tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna satria tsy fantatro akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna ny manao hoe aza mitsiriritra ny ota zany ny lalàna zany no mba fafantatra anao ny ota tsy fantatro anko hoe ratsy zany fitsiriritana zany raha tsy misy ny lalàna miteny hoe aza mitsiriritra raha tsy miteny lalàna hoe aza mangalatra nga fantatro hoe ratsy zany hoe aza mangalatra nga fantatro hoe ratsy zany hoe manajany hoe aza manajany rainao sy ny reninao zany raha tsy ny lalàna miteny hoe manajany rainao sy ny reninao fa ny lalàna nampafantatra an'izay de andininy favalo fa io didy io dia nentin'ny ota ampihetsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko i didy io izy no nentin'ny ota ampihetsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko satria raha tsisy ny didy milaza manao hoe aza mitsiriritra de tsy nitsy zany zay hoe ratsy ny fitsiriritana zany ka rehefa tonga am'izay le didy ny teny tamiko hoe aza mitsiriritra de nihetsika am'izay le ota tato anatiko satria zay zavatra zay foana tadidio zay zavatra atao fady amin'ny olombelona miteny frantsay zay hoe interdit ziavana zany na hoe atao interdit zay zavatra atao interdit de tadidio fa zay foana ntian'ny olona atao raha miteny anankiray hoe ratsy angemy manao an'izao de lasa le ota iny lasa manery anao iny lasa teanao an'izay zavatra zay anao hoe ratsy misotro toaka de vao maika n'olona misotro toaka ratsy mifoka sigara vao maika n'olona mifoka sigara ratsy misotro kafe de vao maika ny olona misotro kafe de misy miteny fa ngaha koa tsy azo hoanina koa zany ny kafe nge raha sotronao am'izao tsy maninona fa tadidio tsara fa ny olona zay misotro kafe de lasa andevoziny kafe ohatra ny olona misotro toaka na mifoka sigara raha vao zavatra manandevo anao de manimba ny tempolon'Andriamanitra zany zay ka zay ny maharatsy le izy misotro indray mandeha no nge tsy maninona fa ny olona zatra misotro an'io kafe io tadidio tsara fa andevoziny de raha vao tsy misotro izy de isotro mafy zany de raha vao tenenina le lalàna miteny hoe ratsy ange misotro an'io kafe io de vao maika izy te isotro an'iny raha tenenina hoe ratsy ange mifoka sigara io de meza nge tsy mifoka sigara ianao tsy mihetsika mangididy tena tsy mba miezaka androany aloha mba tsy hany tonga am'izay ny arivo tena ohatra ny tefoka zany mangetaheta be ny tendako mangididy eo anao de raha iezaka ianao tsy anao am'izay amin'ny herin'ny tena anao tsy vitanao zay fa maninona nataonao mifoka ihany ianao rehefa avy eo fa angatao nge Jesosy hiasa amin'ny fahafenona anatinao Jesosy eo tsy vitako ty Jesosy eo avianao ampio atompo fa meny Jesosy ery ianao de mila milavilefina koa ianao tena hoe Jesosy io ito ampelantananao no metrahako an'ity sigara ty fa tena tsy vitako afao atompo me hoany hery avy aminao afahako hiala tena meno tompo io ery ianao afaka ianao ninona ny fandevozana mazo anao na kafe io rehefa tsy misotro kafe zao mangovotra ny olona mangovotra mihitsy io fa maniny tsy amby kafe mila dozy kely lasa dozy zay ny maharatsy nge ka zay zavatra manimba le tempolon'Andriamanitra zany de tadidio fa ratsy zany zay zavatra zay de etoko izy de toizany andiny favalo fa io didy io nentin'ny ota nampihetsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko fa maty ny ota raha tsy misy lalàna raha tsy misy lalàna zany miteny hoe aza mijangajanga de afaka mijangajanga daholo nge ny olona na afaka naka mivadin'olona daholo ny olona tsisy problema zany fa saingy maninona tsy maty io lalàna io ka mbola eo foana io lalàna mipetraka hoe aza mijangajanga
aza mangalatra. Fa mba hahatonga atsika zany tsy ho hampangainy lalàna, satria tsika dia zao mpijangajanga daholo, mpiteny ratsy daholo, andevoziny filana maro samihafa daholo, dia hampangainy lalàna tsika amin'izany rehetra zany. Fa Kristy irery ihany no afaka atsika manina manafaka atsika amin'izay fanandevozany miota zay mba tsy hampangany lalàna atsika. Kristy irery ihany zay le hoe farany lalàna, afaka tamin'iny fiampangany zay lalàna zay no afaka ianao. Kristy no manamarina anao. Dia ahoana izy eo amin'ny 1:12 ihany toko 7. Dia ahoana izy? Ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara. Ahoana izy? Masina ny lalàna, masina ny didy sady marina no tsara. Zany hoe tsara zany io didy io, masina io didy io. Masina io lalàna io, masina io didy io, sady marina io no tsara. Dia toizany, koa ny tsara va no nahafaty ahy? Ny lalàna ve no nahafaty ahy? Dia toizany, fa ny ota no nahafaty ahy mba aseho ota. Ny ota no nahafaty ahy. Ny ota nge mamono atsika, satria ny tambon'ny ota dia iny fahafatesana. Fa tsy ny lalàna mihitsy no nahafaty ahy. Fa no tsika manota dia manina lasa mpangainy lalàna tsika dia maty tsika. Fa Kristy na nafaka tamin'izay ota zay, Kristy na nafaka tamin'izay fandikan-dalàna izay. Dia lasa tsy hampangainy lalàna intsony fa manina no hamarinina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Halleloia! Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Dia mamaly ny fanontaniany olona hoe foana raha ve ny lalàna? Dia fakiverenantsika ty amin'ny Matthieu 5. Mamitana ao antsika ny zavatra hitantsika. Matthieu 5 dia zao ny zavatra resahany ato. Matthieu 5 dia ny 17. Matthieu 5 ny 17 ka hatramin'ny 7 no vakitsika. Matthieu 5 ny 17 ka hatramin'ny 7 dia eo le hoe ny fahatongavan'i Kristy ozy ny olona hoe io ny farany lalàna tsisy lalàna intsony. Fa inona no nahatongavan'i Kristy? 17 ka hatramin'ny 7. Fa ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray na teny soratra iray aza, mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany na zovy no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo, ka mampianatra ny olona toy izany, dia atao kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa na zovy no mankatosy mampianatra fa na zovy no mankatosy mampianatra ireo, dia izy no atao lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay olona zany manala ny didy ray amin'ireo, dia izy ny atao kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ireo kosa izy, na zovy no mankatosy mampianatra ireo, dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy tonga ho handravan'ny lalàna fa hanatanteraka. Tsy foana tsy akory izy na litera iray na teny soratra iray, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany. Dia ahoana zany? Tsy foana zany. Tsika Jesosy ara tsy mana foana ve dia ianao ny anafoana an'izany? Fa tanteraka, tsy tonga ohatsy izy handrava fa anatanteraka. Dia moa zavatra fandraisantsika tamin'ny andron'i Kristy, misy nefa tanteraka zany. Ohatra raisiko zao ohatrany, satria niresaka tsika teto hoe inona moa le hoe arak'ilay voalaza teo niteneniny teo hoe aza ataonareo fa tonga ao handrava ny lalàna ozy izy na ny mpaminany. Raha miresaka tsika hoe ny lalàna dia le boky 5 Mosesy zany, le boky voalohany ao amin'ny testamenta taloha, reo ny atao eo ny boky ny lalàna, dia reo boky ny mpaminany avy eo moa manaraka azy avy eo zany. Fa ny zavatra misy dia zao, araka ny resahantsika teto,
Dia misy karazana lalàna zany eo amin'io boky 5 io. Ny zavatra misy eo nefa dia zao. Misy ny eo ny lalàna seremonialy, eo ny misy ny lalàna moraly, eo ny misy ny lalàna civil, eo ny lalàna momba ny resaka hoe ara-pahasalamana, dia mikasika ihany koa ny resaka hoe madio sy ny maloto izany. Ka ny zavatra hita tao anatin'izay dia zao. Ny lalàna moraly dia ao anatin'ireo rehetrarehetra ireo ny lalàna moraly, mifameno amin'ireo rehetrarehetra ireo. Inona ny zavatra hitantsika? Tsy tonga hozy Jesosy andrava ahafahana tanteraka. Ny zavatra raisitsika amin'izay ohatra ny resaka hoe lalàna seremonialy. Lalàna seremonialy dia zao. Tsisy tsony ny lalàna seremonialy zany amin'izao fotoana izao satria nahoana? Ny lalàna seremonialy amin'ny fisian'ny tempoly teto tany no ampiarana ny lalàna seremonialy. Ka rehefa tsisy tsony ny tempoly teto tany dia tsy miatra tsony izay lalàna seremonialy zay. Momba ny resaka fanaterana biby, fanaovana sorona maro samihafa tao zany, tsisy tsony ny fanaovana an'izay zavatra zay. Eo ihany koa ny lafiny anankiray ihany koa. Ny lalàna seremonialy dia miaraka amin'ireo fety ara-baiboly. Inona ny fety tao anatin'izay? Ireo fety Pentecoste, ny Pâques, ny fetin'ny Tabernakely. Ireo fety lehibe teo amin'ny zanak'Israely hiakarana mankany Jerosalema. Foana zany ireny. Miaraka amin'ny lalàna seremonialy izay zavatra izay. Inona ihany koa ny zavatra anankiray misy? Eo ihany koa ny lalàna sivily. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia firenen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Nampiatra ny lalàn'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ka rehefa foana zany izay amin'ny hoe firenen'Andriamanitra izay, na dia misy ara ny firenen'Israely amin'izao fotoana izao, nga mampiatra ny didy io intsony izy, hoe io ny ampiariny amin'ny fireneny, tsy mampiatra ny intsony ingy izy. Lalàna ataon'ny gouvernement tany lalàna ampiarina io, fa tsy io lalàn'Andriamanitra io no ampiarina amin'ny fanjakan'Israely amin'izao fotoana izao, fa tamin'izany vanim-potoana izany io lalàna io mihitsy nampiarina teo amin'ny fanjakan'Israely. Na eo amin'ny vahoaka samy vahoaka, na eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka zany, dia izay lalàna sivily izay no nampiarina. Foana koa izay lalàna sivily izay, tsy tonga ao hozy Jesosy. Maninona? Andrava fahana tanteraka. Noho izay antony rehetra ny zavatra mipetraka zany amin'izao fotoana izao, ny ainatsika zany, ny ivelomantsika zany amin'izao fotoana izao, inona ny lalàna ampiarantsika? Ny lalàna moraly zany no ampiarantsika amin'izao fotoana izao. Izay no ampiarantsika amin'izao fotoana izao. Izay no mifehintsika zany amin'izao fotoana izao. Hozy Jesosy tsy foana andrava ny lalàna fahana tanteraka. Izay lalàna izay nefa apetraka Kristy atao anatintsika izay lalàna izay. Nianarantsika teto koa izay zavatra izay. Ho an'ireo mpandrava didy folo, lalàna moraly zany. Ho an'ny resaka madio sy maloto zany, lalàna moraly zany. Tsy foana zany. Amintsika sy Andriamanitra zany. Dia izay no mahatonga azy atao amin'ilay Hébreu 9. Raisitsika kely atao amin'ilay Hébreu 9. Hébreu 9. Dahoana izy atao amin'ny Hébreu 9. Dia ny 7 no vakitsika. 7. Hébreu 9, ny 7. Fa raha tsy nanantsiny izany fanekena voalohany izany, dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa. Satria nahoana? Tsy nahatanteraka izay nitandrina izany fanekena voalohany izany, izany fanekena voalohany izany. Dia izay no nanovanana azy. Satria nahoana? Ny zavatra natao tamin'ny fanekena voalohany dia zao, tandindony ilay fanekena faharoa daholo. Mandra-pahatonga ilay tena izy. Izay ilay hoe précepteur ny zavatra rehetra. Tari-dalana izy no mitarika. Ilay fanekena voalohany zany mitarika anao amin'izy. Napetraka io hitarika anao amin'ny Kristy. Fa rehefa tonga amin'ny Kristy ianao dia tsisy ny lainan'izay intsony ange. Dia ohatr'izay koa ny zaza. Raha mbola zaza izy eo ambanin'ny ray aman-dreniny, rehefa adulte izy, lasa amin'izay izy mananelatra, manambady izy. Nga izy mbola fezin'ny ray aman-dreniny ihany rehefa manambady ihany,
hoe zao no tokony ataonao zao no tokony ataonao efa miala ao tokantrano izy tsy azy manana ny tokantranony izy tsy anao koa ny andeha sopatra any amin'ny tokantranony any hoe maninona ny ridoanareo tsy atao an'izao tokony zao ny lokony ridoanareo le tonga zany rafozanao avany de tonga izy de ny ridoanao tsy mety io fa io tony tokony napetraka eto fa manona ny tenenanao an'izany na tonga ny dadanao na mamanao de miteny fa maninona ny ataonareo an'izao de ohatr'izay mihitsy rehefa ao amin'ny Kristy ianao zay zany mikasika an'izay zavatra zay de ahoana izy teo fa raha tsy nanatsiny izany fanekena voalohany zany de tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa zany hoe tsy maintsy tonga amin'ny faharoa izany satria io ihany no mahatanteraka atsika de toy izany fa mametsiny ny olona izy manao hoe indro avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak' Joda anaovako fanekena vaovao eo zany le izy fanekena vaovao no nataon'Andriamanitra taminy de ino ny fanekena vaovao 1:10 fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka zany andro zany ho Jehova de ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony ary izao andriamaniny ary izy oloko eo zany le zavatra andesantsika manao hoe rehefa tonga zany zay hoe mandray an' Jesosy Kristy tsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika de manao ahoana nosoratan'Andriamanitra ao am-pontsika ny lalàny ary ataony ao an-tsainy tsy eo le hoe tsy foana velively mihitsy ilay lalàna eto zany de zao vokatra n'izany zavatra zany zany de zao hoe ny famorana zany de zao tsy araka ny nofo intsony fa araka n'inona araka ny fony famorana zany raha tany amin'ny testamenta taloha zany izy araka ny nofo satria fanekena taloha zay fa ty amin'ny fanekena vaovao zany de zao tsy araka ny nofo tsony le famorana fa araka ny fo de jerentsika izy atao amin'ny Romanina izy no miteny an'izay Romanina 2:5-20 Romanina 2:5 jerentsika kely mikasika an'izay Romanina 2:5 mariko tsara le izy mamitana ny zavatra hitatsika isika ho any Romanina 2:5-20 ka hatramin'ny 7:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Romanina 2:5-20 ka hatramin'ny 7:20 ny anaran'i Jesosy fa ny famorana mahaso tokoa raha mankatony lalàna ianao io ny zavatra hitantsika eto hoe tsisy mahavita mankatony lalàna amin'ny herin'ny tenany nanotanjana fa ny famorana mahaso tokoa raha mankatony lalàna ianao fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao de efa tonga tony tsy voafora satria de efa tonga tony tsy voafora na de efa voafora azy ary raha mankatony fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora tsy atao ho isan'ny voafora va izy na tsy voafora azy ary tsy ho elohany tsy mifora izay mankatony lalàna va ianao izay mpandika ny lalàna na dia manana ny soratra sy ny famorana azy ianao averiko tsara le vaky teny fa somary sarotra le izy fa ny famorana mahaso tokoa raha mankatony lalàna ianao fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao de efa tonga tony tsy voafora na de efa voafora azy ary raha mankatony fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora tsy atao ho isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora azy ary tsy ho elohany tsy mifora izay mankatony lalàna va ianao izay mpandika ny lalàna na dia ny manana ny soratra sy ny famorana azy ianao fa tsy izay araka ny miseho no jiosy satria inona moa ny atao hoe jiosy ny atao hoe jiosy de ny olona voafora ny atao hoe jiosy satria ny olona voafora maninona tafiditra ao anatin'ny faneken'Andriamanitra izy zay ny atao hoe jiosy zany ka raha tsika zany na voafora koa amin'ny fo zany de inona koa ny ilazanantsika zany jiosy koa zany tsika endratren'Andriamanitra raha voafora fotsika de ahoana izy amin'ny 5:20 fa tsy izay araka miseho no jiosy ary tsy izay miseho amin'ny nofo no famorana fa izay araka ny miafina no jiosy ary ny famorana dia amin'ny fo amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra ahoana izy tsara fa tsy izay araka miseho no jiosy ozy izy ary tsy izay miseho amin'ny nofo no famorana fa inona fa izay araka ny miafina no jiosy ary ny famorana dia amin'ny fo
ny famorana zany dia amin'ny fo. Tsy zay araky miseho no jiosy hoe vita famorana ara-nofo ianao. Fa zay vita famorana ara-panahy dia zay ny atao hoe jiosy, zay le hoe miafina. Fa zay araka ny miafina ny jiosy famorana ara-panahy. Ary ny famorana dia amin'ny fo. Ny famorana zany dia ny fonao no ofrany. Amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra. Ny fideranany reny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Dia eo zany tena teneny mihitsy ny famorana dia ny fo izy. Ary ny fideranany zany jiosy zany dia izy avy amin'Andriamanitra izy satria Andriamanitra mihitsy no miderana azy. Andriamanitra no makasitraka anazy. Dia ahoana ary no ahafahanao zany mba ho voafora fo zany? Efa nijerentsika teto mikasika an'izy io tamin'ny anatra apokalipsitsika tany ambolohan'ny tany. Ny famoranan'ny fo zany dia zao ny fanekenao, ny fandraisanao an' Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Ny finoanao an'i Kristy. Jerentsika le teny eo amin'ny Romanina 10 eo akaiky eo ihany. Romanina 10 eo akaiky eo ihany tsika. Dia nandininy fa 7 sy ny 10. Dia ahoana ozy izy? Romanina 10 dia nandininy fa 7 sy ny 10. Satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra no nangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Ahoana ozy izy? Raha manaiky an' Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia voavonjy ianao. Manaiky an' Jesosy amin'ny vavanao zany ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra no efa nanangana azy tamin'ny maty, dia manino? Voavonjy ianao zany. Dia toy izany le vaky teny 10. Fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana. Io le hoe fanamarinana amin'ny finoana resantsika io. Fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Raha mbola tsy nanao an'izay zany ianao, raha te ho hamarin'ny Kristy zany ianao, dia teneno amin'ity an'io ty. Teneno amin'ity an'io ty zany. Manao hoe za manaiky an' Jesosy tompo amin'ny vavako, ary mino amin'ny foko manontolo fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia voavonjy aho. Satria maninona? Amin'ny fo no inoko azahoako fahamarinana, ary amin'ny vava no anekeko azahoako famonjena. Teneno zany. Te azo an'izany fahamarinana zany ianao, ho hamarin'ny Kristy ianao, ho soratanao am-polo ny lalàna, so ataony eo an-tsaina. Za manaiky teneno miaraka amiko, za manaiky an' Jesosy tompo amin'ny vavako, ary mino amin'ny foko manontolo aho fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho voavonjy aho. Raha naverinao zay, dia voavonjy ianao. Satria nahoana? Amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana. Rehefa nino an'izay zay ianao dia niraisinao tamin'ny fonao zay fahamarinana zay. Rehefa nekenao tamin'ny vavanao, mila tenenina zany izy io. Rehefa nitenenao tamin'ny vavanao zay, hoe manaiky an' Jesosy amin'ny vavanao ianao, dia manao mahazo famonjena ianao. Raha nanao an'izay zany ianao dia voninahitra an'Andriamanitra. Tonga iny ianao, anisan'ny zanak'Andriamanitra ihany koa ianao. Anisan'ny zany. Satria ny miafina ny atao inona? Ny miafina ny atao hoe jiosy fa tsy ny miseho. Ary ny famorana dia tsy amin'ny nofo fa amin'ny fo. Zay le izy. Ary zany rehetra zany dia zao tsy asantsika zany, fa asan'ny fanahy masina izany. Asan'ny fanahy masina izany. Dia izay famorana zay nefa maninona? Mitondra antsika indray zany izay famorana zay amin'inona? Amin'ny tombo-kase anankiray indray zany. Dia inona izay tombo-kase anankiray izay indray? Famantarana anankiray indray izay hoentin'izay famorana zay. Dia mitondra antsika mankany amin'ny batisa indray zany izay. Dia Marka 5:10 jerentsika kely. Zany hoe famorana io zany rehefa mino an' Jesosy zany ianao,
nandray mino an Jesosy Kristy, nanaiky azy tamin'ny vavanao, mino amin'ny fonao manontolo fa Andriamanitra efa nangana azy tamin'ny maty, dia efa nahazo an'izay fahamarinana izay ianao. Dia rehefa nino an Jesosy ianao, tsy hoe mijanona an'izay mino izay fotsiny, fa izay finono amin'ny Kristy izay, izay famorana izay mitondra anao makaiza izay, makany amin'ny batisa izany izay, mitondra amin'ny famantarana anankiray indray izay. Marka 5:5. Marka 5:5 dia ny 5:20. Ny anaran'i Jesosy. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohany. Ahoana izy? Izay mino sy atao batisa no vonjena. Rehefa nino an Jesosy Kristy zany ianao, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia manao ahoana? Rehefa mino zany ianao dia zay, manino? Tsy maintsy makany amin'izay batisa zay ihany koa zany ianao. Dia hijery indray zany tsika hoe inona indray ary zany ty resaka batisa ity zany. Inona indray zany ty resaka batisa ity. Zay indray zany no ho resahantsika indray zany. Tondra zany makany amin'izay tombo-kase anankiray zay zany. Ary tadidio tsara fa ilay tombo-kase dia zao makaiza foana, mitondra antsika miverina foana makany amin'ny fanahy masina zany. Satria ahoana izy eo amin'ilay Efesianina 1:7-12. Jerentsika kely, Efesianina 1:7-12. 13 dia zao ny zavatra resahany ato. Efesianina 1:7-12. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara ny famonjenanareo. Eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana ny tombo-kasen'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Zany hoe rehefa nino sika dia nasiana tombo-kasen'ny fanahy masina, zany hoe miverina makany amin'ny fanahy masina foana zany ilay izy. Zay mahatombo-kasen'ny fanahy masina an'ilay famorana ihany koa. Dia miditra ihany koa tsika tombo-kase manaraka. Zay mino sy atao batisa no vonjena, famantarana anankiray zany zay. Dia zay indray ny resaka zay ho resahantsika zany. Satria ny fanaovantsika an'io batisa io dia mahatonga antsika ho inona? Mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Satria raha tsy atao batisa zany ianao dia tsy tonga inona? Tsy tonga zanak'Andriamanitra ianao satria famantarana. Io zany ny fidiranao amin'ilay fanekena koa zany io. Raha tany amin'ny testamenta taloha zany ianao hoe i Abrahama nino an'Andriamanitra, nisainao famarinana zany, dia nasian'Andriamanitra niditra hatramin'ilay fanekena izy dia natao famorana. Aty amin'ny testamenta vaovao zany zao, nino ianao, voafora ny fonao. Fa zao ny tenin'Andriamanitra dia miteny zay mino sy atao batisa no vonjena. Dia manina tsy maintsy satria ilay batisa dia zao fitafiana ny Kristy zany. Efa nino zany ianao fa tsy ampy zay, tsy maintsy miroso amin'ny batisa ianao. Dia zay mino sy atao batisa hozy izy no vonjena. Zany hoe tsy ampy zany ilay famonjenanao raha ohatra ka maninona, raha mino fotsiny zany ianao dia tsy ampy zay. Fa tsy maintsy miampy inona? Tsy maintsy miampy an'ilay batisa zany io. Io batisa io fa zany io ilay fitafianao ny Kristy mihitsy, io fiarovanao anao zany io. Zay eo zany ianao tena hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko amin'ny alalan'ilay batisa. Dia eo ny tena mahatanteraka antsika hoe tonga zanak'Andriamanitra tsika amin'izay vanim-potoana zay. Galatiana 4:5-20 hatramin'ny 7:20. Galatiana 4:5-20 hatramin'ny 7:20. Dia ahoana izy izy? Ny anaran'i Jesosy. Vakitsika misy manomboka amin'ny 5:20 satria miaraka amin'ny zavatra niresahantsika teo ilay izy. Dia ahoana izy 5:20? Fa rehefa tonga ny finoana dia tsy fehezin'ny mpitaiza intsony isika. Rehefa tonga Kristy dia tsy fehezin'ny mpitaiza intsony. Io no niresahantsika teo. Dia toy izany fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Eo zany ilay Kristy ny velona atao anatiko. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa raha ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa mitafy an'i Kristy zany ianao dia tsisy intsony hoe arabo ianao na israelianina ianao na malagasy ianao na frantsay ianao na amerikanina ianao fa nationalité anankiray ihany ny nationalité ianao zany.
citoyen ny lanitra zany ianao, firazanana iray ihany zany ianao, dia iny firazanana iny zanak'Andriamanitra zany ianao. Tanteraka ilay tenin'Andriamanitra taranak'i Abrahama araka ny teny fikasana zany ianao. Raha mitenenina izy taria le hoe le famorana dia zao hoe fanekena mandrakizay zany. Eto zany izy tanteraka ilay mahafanekena mandrakizay azy. Fa ny forma no niova, ny endrika no niova. Dia toy izany le vaky teny 5:20, tsy misy intsony na grika na jiosy na grika nandevy na tsy andevy fa nalahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha amin'ny Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Mpandova araka ny teny fikasana. Ao anatin'ilay linian'i Abrahama ihany zany ianao, mpandova araka ny teny fikasana. Zanak'Andriamanitra zany. Ara-panahy. Tsy ny jiosy ozy izy, izay miseho no izy, le famorana amin'ny nofo. Fa ny jiosy izay miafina no izy ozy izy, dia le famorana iny ara-panahy, dia le famorana amin'ny fonao. Io no izy eo anatrehan'Andriamanitra. Efa vitan'izay famorana izay ianao, taranak'i Abrahama ianao, tsy misy intsony na jiosy na grika nandevy na tsy andevy. Ao amin'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Donc fa mandiha zany aloha tsika efa lehibe reto mandiha. Tena kay za tsy mila atao didipoitra intsony raha mbola tsy natao didipoitra kay. Efa mba misofle zany rehefa le tonton eo rehefa efa lehibe reo fa 50 taona. Hoe za mba te handray an' Jesosy fa kay efa tsy firaina intsony. Za avy efa lehibe ty mbola firaina tsy tatary zany mbola anaraky ny arabe zany. Mbola hitondra le malabary iny sy mikasika le zavatra. Fa tsy ilaina intsony zany. Ofa ozy dadabe, ofa ozy tonton. Dia izay zany mikasika an'iny. Ireo zany dia zavatra tsy misaraka ireo. Ny famorana amin'ny fo sy ny batisa. Miaraka zany ireo. Rehefa nandray an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, nanaiky an'i Jesosy tamin'ny vavanao, ary nino tamin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia mahazo famonjena ianao satria amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana, ary amin'ny vavanao nakena azahoana famonjena. Izay mino sy atao batisa ozy izy no vonjena, nino ianao zany, dia maninona indray? Miroso amin'ny batisa zany ianao. Ahatonga anao iny ho zanak'Andriamanitra, ho mpandova araka ny teny fikasana, ho lasa citoyen du ciel zany. Na hoe mpiray firenena amin'ny lanitra. Tsy misy intsony karazana hoe rasy zany na firazanana, fa ao amin'ny Kristy iray ihany ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Tapitra ny lesitsika zany mikasika an'iny resaka famorana iny. Hiditra zany tsika amin'ny lesona vaovao dia ny amin'iny, ny amin'ny batisa indray zany. Ka tsy ho ataontsika zao zay fa ho ataontsika amin'ny lesona manaraka, sitrapon'Andriamanitra amin'iny ariva iny. Dia hiditra indray zany tsika amin'izay tombo-kase zay, tonga dia izay tombo-kase zay nidirantsika amin'ny tapany ariva iny zany. Dia sorantsika ny tompo amin'ny lesona izay vitantsika tamin'ity maraina ity. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja, halleluja. Hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ary. Mivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao zay mijery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra Tompo, raha afaka nianatra izay mikasika an'iny famorana iny. So raha atao am-pony ary ny teninao ary ataovy eo an-tsainay. Aoka raha ho masina izay satria masina ianao. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, ankalazaina mandrakizay ny anaranao raha io, asandratra iavy ny anaranao raha io. Halleluja, halleluja. Dia misaotra raha io, fa amin'ny fotoko no inona azahoana fahamarinana, ary amin'ny vavanao nakena azahoana famonjena. Ka raha mino amin'ny fonay izay Tompo, dia azonay zany fahamarinanao zany. Ary raha nanaiky tamin'ny vavanay izay, dia azonay zany famonjena zany.
dia raina mandrak'izay ny anaranao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy nanoratan'izany vavaka izany teto anatrehanao. Amen. Izay ny fotoanantsika dia mankalaza an'Andriamanitra tsika voninahitra ho azy irery ihany. Baibai daholo tsika rehetra.